Manatry ny arabo dokolasy tokovavy ary manasanao mpanajana naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny fiomakomanana samihafa ao anatin'ny fanombohan'ny fivoriana tsy ara-potoana ho amin'ny rampitso eny anivon'ny anteny mera-pirenena eny isany hoentina amintsika ihany koa ny toy ny fitakiana ireo mpianatra eny amin'ny anjery manontolo eny amin'ny fampiakarana ny vatsim-pianaran'izy ireo ny fidirana amin'ny andro faharoa ao anatin'ny fanadinam-panjakana BEPC dia hoentina amintsika ihany koa zany amin'ny takariva ity araka nahafantarana azy rapitso alarobia fa ny volana jolay no isokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny anteny mera-pirenena raha ny tsy litsofina entro dia mahatratra 12 ny volavolan-dalàna hodiniana ao anatin'izany fivoriana izany ary azo eritreretina sady ny mety iantsona fivoriana tsy ara-potoana vaovao indray aorinan'izany tato-baovao. Isy ny fandiniana volavolan-dalàna fehizoro mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny mera-pirenena izay isokatra rapitso fa 30 volana jolay 2024. Ahina sahady ny ampetsona fivoriana tsy ara-potoana manaraka aorian'ny 12 andro ho fanajana ny lalàna manan-kely izay milaza fa 15 andro aorian'ny fahatongavan'ny volavolan-dalàna fehizoro voazo laniny izany volavolan-dalàna izany. Anisan'ny hodiniana amin'izany ny volavolan-dalam-pandrenana na sy mpantsiana ho an'ny taona 2024 ary koa ny lalàna fehizoro momba ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Momba izay indrindra izay lalàna momba ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana izay dia miandrandra lalàna izay mampiseho fitsinjara-pahefana tena izy ny solombavam-bahoaka ary andrasana ny solombavam-bahoaka ny fijerena akaiky ny famaritana ny farim-piadidia mpanjakana. Marina tokoa fa manomboka rapitso misy indray ny session extraordinaire eto amin'ny Assemblée nationale zany dia ny ordre du jour voalaza ao anatin'le décret 2014-1115 dia mikasika ny fifidianana izay solitena ny Assemblée nationale anteny mera-pirenena ao amin'ny HCC dia fifidianana lalàna miisa 12 zay zany ny kasika ny lalàna mikasika ny décentralisation manokana no tiako tenena satria loi organique le izy dia anankiroa no tokony no diniana amin'ity session extraordinaire aty hatrantsika amin'ny teny izao aloha zany mbola tsy hitanay maso le izy mbola tsy tonga eto am-pelatana ny anteny mera-pirenena ireo lalàna ireo fa ny azoko lazaina maha loi organique anazy dia voalazany ao anatin'ny constitution hoe tsy maintsy 12 andro aorianany nametrana anazy eto amin'ny Assemblée nationale vao azo fidiana sy vidiniana io lalàna io ka raha ny fotoam-pivoriana izay 12 andro tsy ampy le 12 andro dikan'izany tsy azonay anteny mera-pirenena hodiniana amin'ity session extraordinaire ity zany izay lalàna izay satria mbola tsy ampy izay 12 andro zay dikan'izany dia tsy maintsy miandry session extraordinaire fanondroany indray zany any vao afaka mandinika an'le loi organique fa mikasika ny lalàna tsotra kosa zany dia ireo tsy maintsy hodinianay satria ny ordre du jour mazava tsara. Raha momba ny volavolan-dalàna amin'ny fifidianana be ny tanàna kosa dia tsy mbola tonga eny anivony anteny mera-pirenena izany.